ankehitriny moa zany tonga ataonao satotsinanana voalohany tsika zay fa atrinela ny teny hoe fokotany ny fototry ny fampandrosoana tiako fotsiny no milaza fa misy ny fifaninanana mpanao vovolo Andreny Rajoelina 192 fokotany za manokana ny teny vonandray an'ity andraikitra teto amin'ny fokotany ity dia fa ny teny fa anenjika zany atao hoe fokotany pilote zany. Ny fokotany pilote tsy hoe fahatsarana bro-pokotany fotsiny na fahatsarana any na fa tranga maro ao ny canal, ao ny EPP, ao ny borne fontaine, ao ny fandriampahalemana, ao ny fahadiovana, ao ny tatatra, ao ihany koa ireo enfana dia ny hoe resaka famoronana asa, ny resaka manodidina ihany koa ny resaka hoe fandraisana mangarahara ao amin'ny birao ny fifehezana ary indrindra zany ny zava-dehibe indrindra ho an'ny fokotany dia fametranana atao hoe discipline. Ninona zany zavatra ho atao dia rehefa tsy eo ny discipline dia sahirantsika ka zay discipline zay dia apetrako mazava tsara ny anahy fa zay ny alalan'ny olona eto masika be ronono ary io tsy afaka hijerevana hoe iza na rakoty na rabe na mpanankarena na mahantra na nytofa fandrindrana fiarahamonina zay no andraikitry ny fokotany. Mametraka ihany koa ny fomba fiasa teto dia hoe mino dia miasa dia mivavaka toy ireo zavatra rehetra efa natsangako tany aloha natao amin'ny afary malagasy zany anisany nanao zany projet exode urbain zany nainga tamin'izay hoe miasa dia mino dia mivavaka zay na dia tsy tao anatin'ny etary dia tafapetrako zany projet exode urbain zany. Tovy amin'izay koa mpitsabo malagasy fitrama nametraka an'izay mino dia miasa dia mivavaka zay tsy voatery vola zany no anaovana zany rehetra zany ary maro zava-bita tao anatin'izay rehetra zay zany no itenenako ankehitriny misongadina ary tena misongadina manoloana ny fokotany maro ny fokotany nanosatotsanana voalohany aloha niza fokotany atao 192 fokotany na mety ihany koa manerana Madagasikara tsy misy manana birao ngeza makadiry nohon'ny fokotany nanosatotsinanana. Ao ihany koa fanadiovana an'ireo canal izay nampinainay namponina hatramin'izay fa ao anatin'izany ihany koa izay hitatsika dia lalakely maro isan-karazany no vita eto zay tetezakato misy fatolona foana hatramin'izay fa efa ao anatin'izany rehetra zany ka ny tiako tenenina dia ny hoe na zakora gaga ary fahagagana sary-patarina eo amin'ny famatsim-bola moa dia gaga fa eo fitondrana foibe zay sorako manokana amin'ny alala ministère ny aménagement du territoire fa ao ihany koa ohatrany hoe banque mondiale zao mamatsy vola fokotany nanosatotsanana voalohany ao ny AFD na ny agence France de développement zany rehetra zany dia sary-patarina raha tato anatin'ny herintaona nitondrako zany dia miaika amponina eto ary raha amponina eto dia samy manizingizana an'izay fomba fiasa zay fa nisongadina tena tanàna maty tena tanàna tena nijaly indrindra izany fokotany nanosatotsanana zany tamin'ny nandraisako azy fa napetrako ny defia dia tafaray miara-miasa amin'ny fiangonana miara-miasa amin'ny atoko politika rehetra na mpanohatra io na pomba miara-miasa ihany koa anatin'izay rehetra zay amina resaka manodidina ny resaka mpandrarà ny opérateur économique eto tanàna izay telefôna raha ifampiantsoana dia afaka manampy zany rehetra zany angamba ny atao hoe fombiazana tsy ny androany anefa ny tanjona fa mbola mametraka tantara ho an'ny taranakitsika fanombohana izany dirana amin'ny pilote zany fa maha-pilote mbola sarotra koa ny changement de comportement na ny fanamboarana fanavana ara-toetsaina satria androany anao manandio dia rapitso anao misy mandoto fa tsy kivy anefany fa mino fa iova automatique zany ary makasitraka ihany koa mponina rehetra mahafantatra tsara na mpanohatra izy na pomba an'izay fandraisana andraikitra eto amin'ny fokotany nanosatotsanana voalohany zay. Ny pilote tsy mipetraka hoe androany fa ny pilote dia fitaritana tsy mandry andro tsy mandry alina ianao nefa vita dia hitantsika misongadina ireo lalakely ny bro-pokotany ny resaka lakan-drano ny fampitaovana ny voamerana fandriampahalemana ny fampitaovana ny brigade manokana mihitsy momba voamerana fahadiovana permanent fa tsy andalo fotsiny ary eo ihany koa fiaraha-miasa be dehibe ny fiaraha-miasa manana lehibe maromaro zay miainga amin'ny chef district ao ny délégué au maire en 4e arrondissement ao ny CSP2 amin'ny ministère ny fahasalamana ao ny commune urbaine d'Antananarivo sy ny sisa zany rehetra zany mampifehy ny apipa zay andalovana lakan-drano ny apipa zay mino fa mahatsapy izy ireo ny ezaka vita ohatr'izay koa mponina dia miverina fa maro zava-bita mbola hotohizana koa fa tsy androany ihany ndraindraikitra. Ny ao mafisiko foana tsy voateny filohan'ny repoblika voandray andraikitra fa vao mipetraka teto dia fananao ary nametraka fanambo mihitsy teo mason'ny mpanao gazety sy ny fokon'olona ary ny fianakaviako fa hanao fivery aina ho an'ny fokotany nanosatotsanana voalohany satria ao anatin'izay rehetra zay dia tsapako hoe tena latsaka katirena izy ny fokotany ngeza indrindra eto Antananarivo renivohitra izy koa nefa fokotany be mantra indrindra
ary izy mifokotany be construction illicite sy be mponina indrindra manodidina ny 2 alina eo mponina eto amiko ankehitriny ny veriko fa raha commune ambanivohitra aloha dia tsy maharesy an'izany fokotany manosa atao tsinanana voalohany zany.